Toy izao ndraika fa nanteny zaraina zay omenantsika anio. Aza manana lolompo amin'ireo fahavalonao. Na misy azy ireo mpanenjika araka ny voasoratra ao amin'ny Daniela 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa ny commande lehibe sy ny solompanjaka dia nitady izay hampangana an'i Daniela ny amin'ny fanjakana. Nefa tsy nahita izay hampangana azy na izay tsininy akory izy satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy. Sy mitetika mona anao dia aza tezitra fa avotan'ny tompo ianao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Daniela 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy. Satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehako kory mpanjaka tsy nanao ratsy aho. Ary ho fahavalo dia mety ho faiziny hatramin'ny taranany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Daniela 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy ny hampangany Daniela ireo dia natsipy tao an-davaky ny liona izy mba nivady aman-janany ary ny liona nanan-kiry taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Diovy ny fo dia ahitan'Andriamanitra bebe kokoa hatrany ianao e. Mivavaka isika. Ray io, mitoy ny foko ary faly aho fa tsapako fa henonao ihany no hanafa ireo izay manenjika ahy. Misaotra tompo miaro ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy be ny lavan'i Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.